Isan'ny natolotra hatramin'izay ovaolana ivoana amin'ny krizy moa ny fampihavanana ary manana ny heviny mikasika an'izay fampihavanana izay avokoa moa ny olom-pirenena tsirairay avy Nary Ravonjy izay fantatra amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety moa dia efa nilaza ombieny fa tokony hiara-hiasa ny FFKM sy ny FFM. Le fampihavanana amiko aloha miainga amin'le olona zay misoratena ho mpampihavana. Raha tsy nananao ny toetrany hoe za tena mpampihavana marina tsy tokony hirotsaka amin'izany ianao. Dia zany mila hoe rehefa nananao le toetra fampihavanana tsy misy zany olona zay heverina hoe fahavalo mialatsiny fa hoe ianao mihitsy zany no manatona an'izay olona tsy mitovy hevitra aminao. Ka zao misy ny fampihavanana eto Madagasikara miresaka zany hoe manao ny FFM, manao ny FFKM. Ny FFM amiko dia légal io napetraky ny feuille de route. Ny FFKM atao hoe légitime io. Za dia dia miantso foana anao atambatra le légitimité sy le légalité amin'ny FFM sy ny FFKM. Samy efa nanao zavatra izy ireo. Ny FFM nanao tam'le farandro tao amin'ny centre de prévention ivato ino vokany. Nanao ny FFKM nanao karazana hoe feuille de route kapa ny anazy tamin'iny le zavatra atao tena hoe feuille de route mihitsy iny izy. Nefa tao anatin'izay misy ihany koa ny hoe fampihavana tao anatin'le katray fa zay ny teneny zany. Ka za dia miteny hoe aoka ny mpikambana ao anatin'ny FFM sy ny FFKM iray loha satria izy ireo no efa niteny hoe zahay dia ho mpampihavana. Tsy maintsy miaraka ny FFM sy ny FFKM. Ny olana matsy eto Madagasikara dia zao raha ohatra ka io zao nataony FFKM teo hoe manaiky ny filoha teo alohany hoe hiverena ny président marika Manana. Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy le izy kanefa zao sody amin'ny ora farany indray misy indray anda io. Zay le olana matsy eto amin'ny firenena misy mivadibadika amin'ny teny nomeny foana.